Ny faritra Diana dia faritra amin'ny tendrony avaratry ny nosy iny izay ahitana mponina eo amin'ny 900 000 habitants eo ary ny vocation principale ny faritra dia vocation touristique sy vocation agricole. Agricole avec grand A satria ahitana ny agriculture, élevage, pêche. Ka ny faritra Diana zany dia faritra mamokatra vokatra fihinana sy ny vokatra fanondrana hitany daholo zany. Malaza be ny faritra Diana igny amin'ny resaka cacao, vanille, ny café, girofle, poivre, ilangilangy sy ny sisa. Ary amin'ny maha amoron-dranomasina azy koa dia manana produit halieutique be dia be fanondrana, ny crevette, ny concombre de mer sy ny sisa. Dia eo koa moa zany ny fananan'igny faritra igny ny attrait touristique izay mampalaza azy. Fantatsika jiaby ny Nosy Be izay destination touristique phare raha ato amin'ny Madagascar. Dia eo koa moa ny ary Antsiragnana izay manana plage ramena izay malaza be. Dia eo koa ny tendrombohitra izay misy arena voajanahary isan-karazany. Dia reny no mampiavaka ny faritra Diana. Dia raha iresaka blocage indray tsika dia anisan'ny blocage anankiray lehibe dia ny lalagna satria ratsy zany ny lalagna route nationale. Dia eo koa moa ny route intercommunale izay ratsy be ka ireny zavatra reny misy fiantsaikany amin'ny fampiroboroboana amin'ny lafiny économique sy ny social. Dia eo koa ny resaka énergie izay fantatsatsika fa anisan'ny vesatra izay misy fiantsaikany amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena satria lafo be ny vidiny énergie any amin'ny faritra avaratra ny nosy igny ka zay zany anisan'ny sakana. Dia eo koa ny resaka fifandraisana an-dranomasina. Dia reny koa zany tsaraina satria ao zany no vezivezeny regny vokatra regny avy any ivelany sy ny mankaty Madagasikara. Ny vahaolagna dia efa hitatsika zany fa manao ezaka ny fitondrana ankehitriny raha resaka lalagna. Hitatsika fa ny faritra rehetrarehetra ato agnatin'ny firenena zany dia nomena parc d'engin ary tsy latsa-danja amin'izay ny faritra Diana izay manana parc d'engin zao efa any an-toerana ka reny no afaka agnatsarana ny regny route intercommunale regny. Dia hitatsika koa zany fa efa ho apetraka zao amin'ny herinandro ambony igny ny vato fehizoro fanamboarana ny lalagna mampitohy any Ambanja sy ny Diego izay ao anatin'ny route RN6 ka izay zavatra zay hitondra fahalalagna be amin'ny fivoaran'ny toe-karena sy ny fizahan-tany ao amin'ny faritra io. Eo koa moa zany tsy azo odiantsika ireny opérateur économique madinika sy salantsarany regny izay tokony omena tosika amin'ny fampivoarana ny fandraragna izay ataony ka amin'ny alalan'ny fampifandraisana azy amin'ny regny mpamatsy vola, amin'ny fampandraisana azy amin'ny regny mpividy vokatra. Ny resaka énergie indray raha resaka énergie dia faritra manana énergie renouvelable igny faritra igny raha tsy resaka afa-tsy ny masoandro izay anagnana be dia be ary eo koa moa ny rivotra
rivotra manana rivotra be 9 mois sur 12 manana rivotra foana igny faritra igny izay azo ahodina ho énergie renouvelable ahafahagna magnatsara zany le lafiny énergie.